Fa ny miarabantsika rehetra ry namana malala am'izao fionaantsika izao ary maniry ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho aminao tsirairay avy any am'tokantrano any am'toerana maro san-karazany zay misy antsika any. Mankasitraka anao ihany koa manaraka izao fandarana izao mahatoky am'ty fandarana ity. I Daniela ambasadôrin'Andriamanitra, zay no lohahevitra ho resantsika. Mazava ho azy zany fa iresaka ny amin'ny tantara sy ny toetra ny Daniela isika zay nahatonga azy ho mpandresy. Henana moa zany de resaka tantara, fijerena reo tantara mba hahafahanao mandray lesona ho an'ny tenanao manokana. Zao ny ambarana soratra masina ao amin'ny Daniela toko fahaenina andiny fahadimy. Daniela toko fahaenina andiny fahadimy. Koa ny komande lehibe sy ny solom-panjakana de nitady hiampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana. Kanefa tsy nahita zay hampangany azy izy na izay tsininy akory ireo satria marina ka tsy nisy kilema na tsy nihita tamin'ny toetra ny Daniela io. Fa aitsika tsara ny tantara nandevoziny Babilôniana ny zanak'Israely no tafiny zany de resiny de netiny tany Babilôna daholo ny olon-kendry rehetra sy ny manan-tsaina ny fanaka rehetra tao amin'ny tempolo ny potehany zareo de netiny nakany Babilôna namporofona fa zareo izy ireo no matanjaka sy mandresy mifeny zao tontolo zao de anisany nibabo tam'zany Daniela sy ny namany. Kanefa arakaraky nababo azy tany Babilôna vao maika nitombo ny rano-tsaina sy ny alehibiazany sy ny fahendreny ary ny fahaizany indrindra tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Fatatsika tsara ny tantarany Daniela, ainareo tsara, tsy atoro anareo fa no zany toetra tamin'ny fiampangana ny azo lazaina fa ny fiampangana maro de maro, ny fitsapana maro de maro i Daniela sy ny namany. Kanefa de zao nahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy, tsy niala mihitsy tamin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra i Daniela, tsy azozongozona tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra izy ary tsy goragora tamin'ny fifehezan-tena vetena manokana. Tena nanana fijoroana tam'zany i Daniela sy ny nama. Zany ianarantsika zany tokony ianarana toetra ny Daniela, fijoroana amin'Andriamanitra sy ny fifehezan-tena, maîtrise de soi, zay ny filazanteny frantsay azy, amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny madinika hatramin'ny lehibe na hainy fehtena ka ny fifehezan-tenany tsy hoe ny masotsivana ananany manokana fa ny masotsivana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no ny fehezan'ny Daniela ny tenany. Ka de zao vetivety izy de tonga tao amin'ny toeran'ny prime ministre tamin'ny fanjakana Babilôniana ary nandritra ny fotoana rehetra zay nifandimby mbiasan'ireo mpanjaka sy naharavan'ny firenena ary nitsangana ao fanjakana iray vaovao teo am'izao tontolo zao dia nampiseho ny fahendrena fatratra sy ny fahaizana tsara ny asany eo amin'ny mpitondra fanjakana io Daniela io. Tsy azonozongozonina, mpandraharaha matanjaka izy, manana ny lazany amin'ny fitantanany raharam-panjakana ary zany no afatra sy toetra tokony alaitsika any amin'ny sehatr'asa maro isan-karazany de tokony hijoro isika am'izao andro moderna misy antsika zao, vanim-potoana isehon'ny fandrosoana goavana, isehon'ny ngiatsaina rehetra dia ndraindray alaim-panahy to somary anao fetsifetsy tsy tena ho marina eo amin'ny fitantanana ny fandraharahana, eo amin'ny resaka opérateur zany, eo amin'ny resaka ara-toekarena ara-barotra, ohatrany tazana fa misy laingalainga kely daholy any amin'ny zavatra rehetrarehetra, misy fitapitaka madinidinika izay azo lazaina fa tsy maneho toetra marina. Zany no zava-misy am'izao andro iainantsika izao, tsy tena madio mangarangarana, mahitsy mivantana amin'ny fahamarinana ny raharaham-barotra sy ny raharaha fandrarahana rehetra fa somary misimisy afetsifetsena kely fitapitaka madinidinika no ny tombontsoa ny tena manokana. Ary indraindray aza mianatra ho am'izany mihitsy hoe ahoana ny ahafahana mahazo tombony be de be vokatry ny afetsifetsena. Tsy teo amin'ny Daniela izany fa nandritra ny fotoana rehetra zay ny iainany Daniela nahatonga azy teo amin'ny firenena Babilôniana de nahatoky ny joro tamin'ny zavatra ndraisiny tamin'Andriamanitra i Daniela, nahatoky hatramin'ny fahafatesana vokatra zany de na ny zavatra ho avy aza de nambaran'Andriamanitra taminy hatrany amin'ny fiafaran'ny tantara de nolazain'Andriamanitra taminy, nampafantarin'Andriamanitra ny Daniela ny zavatra ho avy izay tsy mbola fantatry ny olona tam'izany fotoana izany.
nampahafantarina ny zava-miafiny zao tontolo zao, vokatry ny fatokinan'Andriamanitra ianao koa ankehitriny, izaho isika rehetra de azotsika atao ny ivelona ho tahaka ny Daniela sy ny namany, ka anana toetra marina, mendrika, masina, maharitra mandrakizay, ka ho tonga ambasadôrin'Andriamanitra am'ty zao tontolo zao anjakan'ny faratsiana ety. Ambasadôriny heviny de zao maso ivo, maneho ilay firenena ny aviny, maneho ny toetra ny fanjakana zay naniraka azy, maneho ny toetra n'lay mpanjaka sy le filoham-pirenena zay naniraka azy, ny mahafirenena n'lay firenena asehony am'lay toerana anirana azy. Ianao izaho ambasadôrin'ny lanitra isika, mipetraka ny fanontaniana, maneho ny toetran'Andriamanitra ve? Ianao maneho ny toetran'Andriamanitra ve? Izaho Daniel tsy misy tsiny, natoky tamin'Andriamanitra. Zany ny firariana fa afaka ataoko anao am'izao fihaonantsika izao ka ho tanteraka aminao zany, de ara ivavaka isika. Saotranao tompo tsara no niafatra avy amin'ny tantarany Daniel, efa miverimberina matetika, kanefa de tianao mba hanindronana ny fonay, tianao mba hikasiana ny fonay, ary tianao mba hanovana ny toetra ratsinay, ka ho tena ambasadôrin'ny lanitra tokoa izay rehetra. Da io ny tsirairay manaraka ny fandarana, ambino any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany, ny mpiasa, ny mpianatra manao fanadinana, io amin'ny fomba manokana ireo tsy salamaka sy io ny aretin'izy ireo mba ho sitrana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.